Amboasary Atsimo efatra ny namony ainy vokatry ny kereta atao anatin'ny ray volana hoy Mac Alphonse. Ambato Mirahavavy teratany vahiny 320 no samboriny orinasa mampiaya tratra nampiasa olona tsara dalàna. Gouvernement Tarajoana Arsan mila misokatra amin'ny hery-velona rehetra ialana amin'ny kitranatra hoy ny mpanao politika. Manatitra ny arabato mikilasy tomgovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny sosialy avy atrandry resy tanteraka ny tantsapam-bolovary ankehitriny manoloana ny fitotonga ny vidim-bary raha ny fitarenana nataony sandikany mpambolovary eto Madagasikara androany mitobaka ny vary nafarana ka mamotika ny tsena ny vokatra eto antoerana lasa ireo mpandraraha vahiny araka izany no mahazo tombony raha miaina fatiantoka goavana kosa ny tantsa sy ny mpandraraha malagasy ilaina araka izany ny sinina vahaolana satria loza mitatao ny toekarena sy ny fiarovana ara-tsakafo man'ny firenena manontolo zany miantsony amin'ny tokony sy ny fanadiadiana malohany ireo fanararotana ambatika ny solombavam-bahoaka na ny hevitra fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny artanjona. Tsy mitsahatra midina ny vidim-bary akotry eny amin'ireo tantsapamokatra amin'izao fotoana izao kanefa tsy misy fiovana firy ny vidim-bary amidy eny an-tsena noho ny fitobahany vary nafarana. Mitsoka tsy misy mividy araka izany ny vary vokarin'ny tantsapam-boly raha ny fitarainana. Lasa ny mpandraraha vahiny no mahazo tombony fa ny malagasy potika ary matiatoka tanteraka hoy ny sandikany mpamboly vary eto Madagasikara. Loza mitatao an'ny famokarana anatiny ny zava-misy hoy ny fanazavana. Dia mahita hoe ny tantsa avy any ivelany no ny velomin'ny fitondram-panjakana. Ny mpandraraha karana no mahazo tombony eto Madagasikara. Fa ny mpamboly ny tantsapam-boly malagasy dia tena tsy nijerena. Ny mpandraraha malagasy dia maty. Eto izay dia manao antsoava kindry mangataka raha azo atao andriamatoa PRRM tsotra ny vahaolana idiny ajanona fotsiny fivoahana ny vary nafarana ahafahana ny likide ny stock sisa tavela any aloatra ny Sofia ny Bongolava izay manerana amin'ny Madagasikara izany. Vary 10 taona isan-kerinandro fotsiny ihany no vidin'ny SPM ka afaka 770 sy 700 herinandro vao tapitra ny tahiry. Mampiseho mazava ny fabitsahany vokatra tsy lafo zany. Mangataka ny anokafana vonjimaika ny fandroanana vary ny sandikany mabolo vary ho vahaolana analefana ny fitobaliny vokatra ny an-tsena. Sarotra ny atongavana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo dradradradraina amin'izao kanefa vonoina sy tsy tetiavam-bahaolana ny olan'ireo tantsapam-boly vary eto Madagasikara ho ny fanamafisany. Ankoatr'io nambaran'izy ireo fa mankarary noho ny fisian'ny akora simika ireo vary avy any ivelany mitobaka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Matetika raha miakatra ny vary dia matetika dia midina indray zany ny vidiny dia ny zavatra inay zany dia hoe mba hitazomana ny zavatra efa nifanarahana amin'ny fanjakana sy ny tantsaha farafahakeliny mba hitoy ny fividianan'ny fanjakana anio vary io amin'ny 790 ariary farafahakeliny. Faharoa mbola manampy amin'ny namana tiatiany izay hoe efa nalazay teo hoe inona ny mahatonga an'izy io dia ny fitobahan'ny vary bilona avy any ivelany. Raha ny tantsaha ny ankapobeny tompoka dia tsy matahatra mihitsy ny fifananana amin'ireo vidim-bary avy any ivelany ireo. Izay zavatra mitsanga zao koa ny velona angamba tsy mahasoa firenentsika angamba. Tsy mahasoa satria lasa mianki-doha amin'ny any ivelany foana zany ny toekarenantsika. Tsika mieritreritany hoe avita fahaleovantena ara-tsakafo. Ahoana moa ny ahafahan'ny tantsaha mivarotra ny vary amin'ny fatiantoka atongavana amin'izany fahaleovantena ara-tsakafo zany. Ny fanjakana no namotika ny sihatra fambolena vary. Ny fanjakana ihany araka izany no tokony hitady vahaolana ho ny fanamafisany sandikany mpamboly vary. Olana fototra ity resaka famokaram-bary ity ho ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine ka tsy tokony hiandry haratsy tanteraka ny toetra rà fa ho andry fepetra ny tompona andraikitra. Miantsony amin'ny tokony sy ny fanadiadiana manoloana ireo fanararotana ambadika ihany koa ny tenany. Tsika aza sodoka, aza matim-bola kely
aza matika ankely aka omeny karana vola kely dia amotika malagasy maro anisa rehefa avy eo fa misy zavatra tsy milamina atao fa atao fanadihadiana zavatra tsy mitranga mahazatra io miahy ihany tena koa nisy nanararoatra tamin'ireny ataontsika hoe fiovan'ny fitondrany reny dia nisy nanafatra vary amina miliona taonina mihitsy any ambadika any ary natobaka teny atsena ka natonga ny tseny io maratra fa alefaso fanadihadiana fa misy zavatra tsy milamina ambadika ao fa misy fanomezana vahana karana fotsiny tsy aratrariny ao nefa mamona malagasy le tsy fanao ny tantsany mitokona sy manao fihetsiketsehana ho ny fitarainana nataony syndicat mpambolovary eto madagasikara saingy efa tafahoatra sy miatra manaina ny fahavoazana mahazo ny tantsa izay ambaran'izy ireo fa efa mialaina raha olona marary hodinina tsy hita ny olana misy eo amin'ny famokarambary ka namafisana izy ireo nietsika fanairana ny fitondram-panjakana nanamafy ireo tantsa-mpamboly fa hiverina hitokona ho vodiala mba tondrazaka izy ireo rampitso efa nandalo dingana maromaro zay avy any manaina fa tsy endry ary zay namafisanay hoe narapitso zay anao etsika zany vodiala tsy maintsy manao an'io zay satria eto madagasikara tsy haiko zay rehefa fola rasany dia zay afesa tsy maintsy aminy fihetsiketsehana va afaka manao transfert de message mpitondra zao efa fandondra zao nanao etsika am'izao fa tsy hoe vola ifiaino na tsy fa basisy zay zavatra zay basisy fitohizany fitokonana dia manenana zay andao mba iona iresaka tena izay mivantana amin'ny mararyanay napitanay ampitondra no mareny sadikany mpambolovary ihany koa androany ny fahasarotan'ny sehatra noho ny fiakarany vidin'ny solika sy ny fitaovam-pamokarana ary ny fitaovam-pitaterana ny vokatra izay mampitombo ny fandaniana kanefa tsy mifanaraka amin'ny vidin'ny vokatra amidy ka iantsony izy ireo ny mpitondra fanjakana maefa maniolana ary amaritra ny vahaolana lavitra ezaka tsy iverena ny tranga tahaka izao intsony izay antraika mivambana amin'ny fiainany malagasy eo amin'izay vaovaony sosialy izay atao ry ny rivo-doza fity dia rovolana izao no tsy nisorana atany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara vokany maty daholo ireo volona tao mialafo ny vidim-piainana ankaraketa sisa no sakafon'ireo mponina ho ny filohan'ny filan-kevim-pihavarana teo aloha Makalfonsa olona efatra no fantatra fanamony ainy vokatry ny kere ka ny telo tao amin'ny fokotany Ankamena ny iray kosa tao amin'ny fokotany Anavondromaky ao amin'ny komina Ranobe Sibela ao Ambosary Atsimo no tena mamely mafy ny kere raha ny vaovao ka iantsony Makalfonsa ireo tompon'andraikitra maefa hijery vahaolana maika rehefa mamely toy izao ny kere dia mitombo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana tany amin'ny tapany avaratra Ambosary Atsimo raha ny vaovao dia nisy fanafianjolaka namizana ain'olona iray mpividy vato vonjy maika ihany ny fanomezana fanampiana sakafo any mponina ny antoerana fa vahaolana maritra no tena ilaina raha ny fanazavana ao anatin'izany tetika savelo izay ametraka tohodrano ireny ranomandra-re ka io no anondraka ny faritra ambany 4,000 hektara ao Ananosy 4,000 hektara kosa ho Anandroy lafomba vao hafa kosa indray eny anivon'ny antenimieram-pirenena nankatoavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny didy navoaka ny androany talata 4 Martsaina 2022 ny feverana ireo olom-bofidy 5 ho manala tena tsy osolombavambahoaka intsony araka ny taratasy fangatahana nalefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny HCC ny 9 Janoary 2022 araka didy navoaka ny HCC io dia na otony manala tena tsy osolombavambahoaka intsony ireto olona ireto raha Elianta Joseline voafidy tao Antsiranana voalohany Rantanirina Lalao voafidy tao Mahajanga voalohany raha Orlala Tsinoka Roberto Mikael voafidy tao Toliara voalohany Soa Filira Prinsia voafidy tao Analalava ary Amadamada voafidy tao Mitsinjo tsy aivina fa nifototra tamin'ny andiny faraka ambiny folo teboka fahatelo hatramin'ny fahadimy amin'ny fitsipika anatiny mifeny antenimieram-pirenena ny fanohanan-kevitra amin'ny fitakian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tao anatin'izany taratasy izany io andininy io dia milaza raha fitinina fa izay mpikambana ao amin'ny antenimiera tsy nanatrika manontolo ireo fivoriana tontosaina amin'ny iray amin'ireo fivorimbe ara-potoana roa mandritra ny fotoam-piasany tsy manana antony mitombana ekeny antenimieram-pirenena dia everina ho toy ny manala tena avy hatrany nankatoavin'ny fitsarana avo noho izany ny fahabanga-toerana ary notendrena avy hatrany isolo azy ireo ny faharoa amin'ny lisitra nisy ireo solombavamboaka ireo
ho anantsiranana voalohany Sylvain Claude Emile, ho an'ny Majanga voalohany Erniana Tia Solofomanga, ho an'ny Toliara voalohany Maranty Rakotonandrasana Jean de Dieu Benjamin, ho anana Lalavo Manako Jérôme, ho an'ny Mitsinjo Mena Edvin. Fikononkononana fanonganam-panjakana no nisamborana ny olona Sylvain Rabetsarona raha ny loharano-baovao. Naritra ora maromaro ny fandalovany teo anivo ny fampanoavana. Atao aorian'izay dia nampidirina amponja vonjimaiky eny tsy afay ity olona ity raha ny vaovao ihany. Dia fa 10 andro mahery izao no naramaso akaiky ny tenany ka izao ny afara tamin'ny fisamborana sy famonjana vonjimaika azy izao. Eo amin'izay vaovaon'ny politika sy ny raharam-pirenena izay misy olona mikendry ametraka ny olona eo amin'ny fitondrana aka mila fahamalinana ny fanapahan-kevitra ray sy ny filoman'ny fanavaozana hoy ny mpanao politika. Tokony ajanona aloha ny fananganana ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana mandrapivita ny vafikonandoha hoy ihany faneho-kevitra. Etsy ankilany mitaky fanavaozana entitra amin'ny alalan'ny fanendrena ministra vaovao ireo mpanao politika, olona mahavita asa ao anatin'ny mangarary ary afaka mitondra lanjara politika ho an'ny fitondrana araka ny faneho-kevitry ny mpanao politika ihany ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy, sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Araha-te androso ara-politika sy hitondra fanavaozana marina ny fitondrana dia mila fanapahan-kevitra entina amin'ny fanavaozana ny ekipa andrafitra ny governemanta vaovao ho ny faneho-kevitry ny Bandeau Rouge no tsindrin'izy ireo fa tsy tokony averina ireo ministra nahabe resaka teo aloha satria vitsy tamin'izy ireo tena nandray anjara tamin'ny fanavaozana ary ny ankamaroany dia nifantoka tamin'ny fanaovana dokam-barotra ny tenany. Manao antso ihany koa ny Bandeau Rouge mba hisokafa ny fitondrana amin'ireo antoko politika rehetra hisorohana ny fifantohan'ny fahefana amin'ny olon-tokana ary hanamafisana ny demokrasia sy ny fiandrianam-pirenena. Fa fotoanany zao tsy mila misangy, tsy mila manana sentiment niza na dia ministra roa telo ara ny voatazona amin'le ministra teo taloha. Aleo zany tazomina fa ampidiro amin'izay ny olona afaka hanao combat. Ny zavatsatsapa sy hita aloha niainga tany amin'ny premier ministre zay vao niala teo sy ny membre ny gouvernemanta. Vitsy kely ny ministra nitondra pôro politika tamin'izao fanavaozana zao. Fa samy manao politika individuel ny ministra teo ny akabetsahany. Manoloana ny dingana fananganana gouvernemanta vaovao ihany, misy olona mikendriny ametraka ny olona eo anivon'ny fitondrana fanavaozana ho ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine manao antso amin'ny filohan'ny fanavaozana ny tenany satria misy olona maloto sy tsy atokisany vahoaka manodidina azy izay mety hanimba ny ezaka fanavaozana. Ankoatr'izay nanolo-kevitra ny ampiatoana ny fananganana ny birao vaovao ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity solombavam-bahoaka ity mandrapavita ny fikoanandoha amin'ny pireneny no tsindriny ihany koa fa tokony alana ny kitrano atrano amin'ny fananganana ny gouvernemanta mba hananana rafitra tena maneho ny fanavaozana marina. Ny mahakasika ny gouvernemanta araka ny fantanina napetraka leo dia engany ary tena mangataka izahay tsy ho tonga amin'ile niteneniko teo hoe miakamakama zay afaka manao kolikoly sy zay afaka manaiky an'izay tiany zany olona zany hotenenina no atafapetraka ao anatin'ny gouvernement eo fa mba tena ho fanavaozana tokoa iconsidéré andreny fangatahana rehetra tena kianja reny fa tsy verina amin'ny rasy teo aloha indray. Ankoatra izay nambarany antsika mena Bandeau Rouge fa isan'ny fikambanana ny takiny amoahana ireo gadra politika izy ireo tsy azo ekena nefa ho Frérot Ralay vahiny ny fanakorontanana nataon'ny firongon'ny fitondrana teo aloha eto amin'ny firenena noho izany miantso ny vahoaka ho tony ny tenany. Fatatsay nefa rajoelona sy ny firongony koa neo ambadiky ny mampirisika anao io zao ary io zavatra tsy vitanao tany amponja fa anao mbola taity ivelana efa napetsapetsakinao reo zavatra reo mazava nge le izy zay koa zany eto maheno hoe misy fanenjehana be ny any amin'ny fonja zao manoloana zava-misy fa moa ve tsika ty adaly inona idiran'ny olona tompony anjaikisany amin'ny fonja amin'io zavatra ataony ranabavy sa io zavatra io izy mbola tsy gaja efa nanao an'io zavatra io zavatra efa nomaniny io fa tsy hoe izy tao amponja no nanao n'le enregistrement ny fampiantso amin'ny daya marina ary tokony akana leso ny renitrangany zeo sy feo ny paritaka maro isan-karazany reny ho kosa ny fanamariana nataon'ny solombavam-bahoaka Rajerson izay nanamarika fa mila fanavaozana ny ekipa mandrafitra ny fitondrana tsy mendrika ny anodidina ny filohan'ny fanavaozana ny olona manana dosie maloto ho ihany ny fanamafisana ary tokony akana leso ny reny
ary reny zavatra reny raha tena mpitondra tokoa ka tehana avao dia reny ny karazana outil de décision ahafahana manintsy ny hoavy ahafahana manala an'ireo ataontsika hoe nandeha tamin'ny lalana tsy izy ary tsy mendrika ny hitantana tansampirenena ntsony ary tsy mendrika ny anodidididina zany lapany fanjakana zany satria mamarina kadiny tanindrazana. Fananeo ny aiainy sy ny fanoana ny mangarahara ny vovona ny firaisamonim-pirenena malagasy atao ireny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny kaonty mikasika ny fitantanana ny volam-panjakana tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 no tsindrin'izy ireo fa ilaina ny fanavaozana ny rafitra indrindra eo anivon'ny ministera ny atoekarena sy ny vola mba hiadina amin'ny kolokolo sy fanitokodiana-mbola manoloana izany dia mitaky ny fanendrena ministra manampahaizana ny vovonana toko ny fahaleovantena sy fitantanana ny mangarara ny fampiasana ny volam-panjakana fanampana zavana. Atao ireny fitsiriana sy ny tatitra navoaka ny fitsarana misahana ny kaonty izay nahitana fahavoazana ara-bola lehibe ho an'ny fanjakana nilaza ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena fa zava-dehibe ny famoahana paibe-maso ny vokatry ny fitsiriana toy ireny ary indrindra ny ezaka entina mampiariary ny tsy fetezana nisy atao amin'ny fitantanam-bola teto amin'ny firenena matetika voasaringotra amin'ny olana ara-bola ny rafitra anatiny eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny vola raha ny fanazavana ka mahatonga aya amin'ny fitantanana ny volam-panjakana noho izany nambaran'izy ireo fa tsara kokoa raha olona ivelan'ny ministera no tendrena ho minisitra mba hisorohana ny mety ho fifandona ny tombontsoa sy hanamafisana ny fahaleovantena amin'ny fanapahan-kevitra raisina eo anivon'io ministera io. Mety kokoa ny fangararahana sy ny fahazonana ny atotam-baovao momba ny fitantanam-bola rehefa ministra tsy mivoaka avy ao anatiny ministera ndetoko hoe olona mpiasa amin'ny ministera teo aloha no akarina ministra ny toe-karena sy ny vola ary isany anaovana iantso avy zany izay amin'ny fanoloana ny governemanta izay mety hitranga anio ariva na rapitso arakaraka ny programan'ny governemanta mba hanoy an'izay fomba fiasa izay hoe ministra manampahaizana momba ny toe-karena sy ny vola fa tsy ministra miainga avy eo amin'ny mpiasa efa ao anatin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola ny tokony hitantana io ministera io raha tiatsika ny ampaharitra n'ilay fangararahana fahazonana ny totam-baovao sy ny fitantanam-bola ka ahafahana mamoaka n'ireny tatitra izay mampitsikafina ny tsy fetezana amin'ny fitantanam-bola ireny. Heverina fahanatsara ny fitantanana ny volam-panjakana koa ny fanendrena ministra manampahaizana manokana amin'ny seratra ny toe-karena sy ny vola izay tsy avy anatin'ny ministera ny toe-karena sy ny vola afaka manampy amin'ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka sy ny mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena zany raha ny fanamafisana. Hitantsika zany hoe efa mivoaka tamin'ny herinandro moa zany 4,00 lavitrisa ny vola very 4,00 lavitrisa zany efa apa-efatra ny teti-bolam-panjakana isa-taona zany ny ray very dia ny zavatra nahataikana tamin'ny maraina moa zany dia le hoe anisan'ny tombontsoa miopampana azo ao amin'ny ministera ny finance zany na ao amin'ny trésorerie na ao amin'ny douane na ao amin'ny impôt dia nanaitranay zay zavatra zay ka nahatonga anay nyteny hoe raha anendry ministra ny finance ihany zany dia alao ohatran'ny teo le hoe avy any ivelany le izy fa tsy avy ao anatiny satria raha olona mahazo tombontsoa ao anatiny eo sahanoy an'izay zavatra zay tamin'ity indray nitoraka ty ihany no afaka nisokatra tamin'ny cour de compte ny ministera ny finance fa talohan'izay zany dia takotakonana atao foana ireo zavatra ireo. Anisy androany fiaonana teo amin'ny solotena ny firaisamonim-pirenena sy ny fitsarana misana ny kaonty nanazava tamin'ny atsipriany ny tatitra mikasika ny kaonty mitaky fanavaozana mazava ny rafitra ny fanarenana atakiny eto amin'ny firenena ho ireo firaisamonim-pirenena ka irariana ny tohizan'ny fomba fiasa vaovao indrindra amin'ny fametrahana ministra tsy avy amin'ny ministera ho antoko ny mangarahara sy ny fahombiazana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Mandidina ny fampianarana sy fanabeazana miray feo mitaky ny fanovana ny setry ny fanabeazana ireo mpianatra nivoaka avy tao amin'ny école normale supérieure na ny ENS Mada ahitana ny solotena ny mpianatra isaky ny faritra maro tamin'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ENS no tsy mbola voaray ho mpiasa mpanjakana hatramin'izao na dia teo azy ny fitakiana maro natao miandrandra ministra afaka maniolana sy afaka mifampiresaka amin'ny mpianatra izy ireo raha ny fanamafisana.
mbola tsy mivany olana eo amin'n'ireo mpianatra navita fiofanana nivoaka tao amin'ny école normale supérieure na ny ENS ho an'ny taona 2024 ohatra mbola misy mpianatra manodidina ny 900 no mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana tamin'ireo arivo nivoaka raha mbola tsy nisy fandraisana ho mpiasam-panjakana mihitsy kosa ho an'ity taona 2024 ity tsy tokony isy anavahana hoy ny fanambarana ireo solotena ny mpianatra manerana nosy fa samy tokony isitraka izany avokoa rehefa navita fianarana. Efa nisy ny recrutement ny recrutement 2025 zay 1000 ho an'ny mpianatra sortant ny ENS dia nisy ny fandraisana 789 dia mbola misy 211 miandry ho an'ny mpianatra ENS fa manoloana an'izany anefa ny recrutement 2026 mbola tsisy ary izany tena ijoroanay eto manoloana an'izay recrutement 2026 zay manantena izahay fiara-miasa ministre zay ho tonga eo ary indreto izahay vonona hiady an'izay araka efa nitenenina teo hoe liquidation totale ary tsy ankanavaka ny mpianatra sortant ny ENS rehetrarehetra mba ho samy voaray ho mpiasam-panjakana. Tsy vao izao fa maro tamin'ireo mpianatra navita fianarana no mbola tsy voarao mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 2024 ny tsy firarahy ny fanjakana teo aloha ny mahazava-dehibe izany no antony mampisatra sy nampiatona izany hoy ny fanazavana. Matonga an'io mbola marobe zany ny tsy recruté ny sortant ny école magneran'ny Madagascar dia ny fitondrana teo aloha tsy nijery manokana mihitsy makasika ny recrutement ny sortant ny ENS magneran'ny Madagascar izay natonga an'io ary zay ihany koa matonga anay dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana magnano laharam-pahamehana ny fanabeazana inijery manokana ny sortant fa ireo no nandanian'ny ray aman-dreniny vola ary ireo ihany koa ny kolokolony ny fanjakana mba hampianatra ny zanaka malagasy. Mitaky fiovana ity sehatra ity ka andrandran'ireo mpianatra ny ametrany ministra afaka maniolana. Matoky izahay fa hisy ministra hisahana hahavahany olana ny fanabeazana ho voatendry indrindra amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ho an'izay navita fiofanana tamin'ny école normale supérieure amin'ireo ENS tsy ankanava. Izahay solon-tena eto ENS madame Jur eto dia manantena ny ministra ho voatendry dia handray hihaino ary hifampiresaka aminay ampilaminana ary ampanajana. Ny ombana nanao ity fanambarana ity moa ireo solotena ny mpianatra isaky ny faritra. Fa olona 320 no voasambotra akavehivavy ny 7 tamin'izy ireo nandritra ny fisavana trano fandraisam-bahiny iray teny Ambatomboravavy. Taorian'ny fanadihadiana natao dia fantatra fa orinasa iray mampiasa teratany vahiny tsy ara-dalàna ity sarona ity. Avy amin'ny service central de la surveillance du territoire na ny SST ny angom-baovao iray nafanana tanteraka ny fanadihadiana. Lidinay fotony teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ka nahita solosaina misa 70 fitaovana everina fanampiasaina tamin'ny asa mampiayay. Nandritra ny fanamarinana natao dia hita fa tsy nafeny fepetra ara-dalàna momba ny fahazon-dalana hipetraka sy asa eto Madagasikara ireo olona voasambotra. Nogazana avokoa ireo fitaovana hita teny an-toerana ho amin'ny fanadihadiana lalina kokoa ary notazomina nanovana famotorana ireo voasambotra. Miara-miasa amin'ny direction du contrôle des migrations sy ny bureau foibeny Interpol eto Madagasikara ny polisy pirenena amin'ny tirara ity. Manamafy ny manampahefana fa tafiditra ao anatiny ady amin'ny elokabevavy iraisam-pirenena na ny crime transnational organisé izao etsika izao akatanjo na ny isorohana tsy alasa fialokalofa ny tamazotra anjolay iraisam-pirenena ny Madagasikara. Na izany azy nanamafy ny ministera ny filaminam-bahoaka fa manohana ny fampiasam-bola vahiny eto amin'ny firenena saingy miantso ireo mpampiasa vola sy teratany vahiny kosa anaja tanteraka ny lalàna mifeny fifindramonina sy ny asa. Mitoy ny fanadihadiana arandrasana ny toy ny rara. Lafombavao hafa kosa indray tontosany tolakandro ny 20 martsa 2024 atao amin'ny ekara Masinda François Xavier Antanimena ny fanompom-pivavahana
Mikarakara ny FFKM izay tafiditra ao anatin'ny hetsim-pahatsiarovana ny fahasivy amby fitopolo taona ny tolom-panafana 7 martsa 1770. Fotoana ihany koa ny tondranam-bavaka ny firenena. Niombana tamin'izao fotoam-pivavahana izao ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny firenena na miaramila na sivily ka isan'ireo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady. Tolom-panafana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana izany no tarakevitra entina namariana ny fahasivy amby fitopolo taona ny tolom-panafana nataon'ireo mpiady tia tanindrazana mba hamelomana izany fitiavan-tanindrazana izany indrindra eo amin'ny tanora sy ny mpianatra dia niroso tamin'ny fampiratiana amin'ny tety sekoly ny eo anivy ny fitalehavana miahy ny mpiady tanindrazana nanomboka omaly alatsinainy araka ny efa voafaritra ao anaty tety andro. Mariana fa maro ny hetsika mbola ho tontosaina mahakasika ity fahatsiarovana ny 7 martsa 1770 ity toy ny fizahampahasalamana maimaimpona ho an'ny mpiady tia tanindrazana sy ny zokiolona mihoatra ny 520 taona eo amin'ny zaridaina nanosy sy any amin'ny faritra hafa misy izany, ny fametrahana voninkazo eny amin'ny fasan'ireo mahery fo ary ny fandefasana horonan-tsary mikasika ny fitiavan-tanindrazana. Raha ny ivon'ny fahatsiarovana ny andron'ny 7 martsa dia atao eny amin'ny fasan'ny mahery fo na ny maozole avaratra Ambotsaina sy any Moramanga ary Manakara ny fametrahana fehezam-boninkazo sy ny fampiroboroboana ny afo tsy maty. Mariana fa samy hatsaro ny tolom-panafana avokoa ireo distrika rehetra manerana ny Madagasikara ka isy ny hetsika samihafa amin'izany. Faraikitra ny sabotsy ho avy izao ny fionan'ireo mpikatroka tiako i Madagasikara ho Mahajanga. Fionana iarahana amin'ny filoha mpanorona ny antoko sy ny birao politika tsy hanavahana fa anasana ny rehetra ity fionam-be ity araka izao fanazavana manaraka izao. Ny fitobita tsy nalony sampina no ny antony tsy niazona anoarana dia tsy totosa tamin'ny sabotsy lasa tao ny fionany tiako Madagasikara tao Mahajanga. Kasaina ny tanterana tamin'ny faraika amby 20 volana martsa teo ny fampiarabana izay atrehany Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny Tikotim eto Madagasikara ka nefa tsy tanteraka izany. Eto izay dia manantitra ny fialantsiny miala fony reto koa ny tsy tanterahana izany no ny antony izay tsy azo anoarana fa misy fantaninana vaovao tsara ho fantany voaka Mahajanga koa dia manantitra ny fisaorana ary makasitraka makatelina mampafantatra antsika mponiny Mahajanga manontolo marina fa somary kivy sy nalahelo tsika teo fa zao kosa ny tonga ny fotoana izay tena ifalitsika hiaraka amin'ny président Ravalomanana amin'ny 20 marsa zao dia ny toerana dia eo amin'ny Magro ny ora moa tsy miova fa amin'ny 4 ihany fa ny toerana ihany no niova kely dia eto amin'ny kianja malalaka ny Magro zany ny eonatsika amin'ny président Ravalomanana ka dia asaina antsika rehetra tsy hankanavaka ny mponiny Mahajanga manontolo ny any manodidina ny faritra rehetra manodidina dia asaina manaraka an'izany avokoa tsika mba ho tonga hanontrona ny andro lehibe malaza eo. Tsy ho diso anjara ny vehivavy tima ao Mahajanga. Amin'ny sabotsy fa 20 volana martsa izao amin'ny 4 ora tolakandro no ambom-pionantsika miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko politika avy any amin'ny foibe any Antananarivo hiaraka ifampiarabana tratry ny taona vaovao amintsika eto Mahajanga izay ho tanterahana ny sabotsy fa 20 volana martsa amin'ny 4 ora tolakandro eto amin'ny Magro dia mino mananteny izay fa vonona somatsara sika tahaka ny fahavononantsika tamin'ny sabotsy lasa teo. Misy ihany koa ny fandaminana manokana amin'io sabotsy io. Dia ny fitaterana dia fananomana sika miainga avy any Amborovia misy ny bus izay hitondra antsika ny avy any amin'ny faritra tsiranana rehetrarehetra iny efa nanomana ihany koa izay ny bus hitatitra antsika dia ny aty amin'ny Tany Masaja ihany koa moa ao anatin'izay. Dia inona tsy moa no andrasana fa isika rehetra no antenaina ho tonga hiara itotorebika sy hiara-paly amin'ny fatongavany iray aman-dreny filoha Marc Ravalomanana. Dia tsindriana ihany koa ny voalaza teo fa ny antoko tiako Madagasikara dia tsy manavaka nizaniza fa misy ihany koa reny vondrona samihafa ny fikambanana izay miara-miombon-kevitra sy miray fo amin'ny antoko tiako Madagasikara dia ny taniny sika ho avy amin'io fotoana io dia mankasitraka sahady
miamin'ny fahatongavantsika maro amin'ny sabotsy 7 ny volana martsa amin'ny 4 eto amin'ny Macro. Fahavinana sagoavana ho tanterahany komity eny amin'ny komina Ambohijanaka amin'ny ity taona 2024 ity ny fanakakezana ny mponina eny fotony sy ny fitsidiana ireo fokontany rehetra mandrafitra ny komina. Tsy mitaza potsiny fa manaraka akaiky ny vizotry ny raharam-pirenena ankehitriny izy ireo ary mitondra ny anjara birikiny amin'izany amin'ny alalan'ny fanetsihana sy fampitomboana avony mpikatroka. Ny votra izany nandritra ny fionana voalohany nataon'ireo mpikambana tiako Madagasikara tao Ambohijanaka ny farany herinandro teo sady ny Rabana no ny taona vaovao no nanehoana ny fandarana saretra ho tanterahiny fanampanazavana eo amin'ny sary ny tahiriny any. Totosan'ny farany herinandro teo ny fionana voalohany teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko-tiako Madagasikara tao amin'ny komina Ambohijanaka amin'ny ity taona 2024 ity. Fionana izay nanamafisana ny firaisan-kiny eo amin'ny samy mpikambana nahitana ny komtima sy ny distim ny fampiarabana no ny taona vaovao ary nanehoana ny fandarana saretra ho tanterahiny amin'ny ity taona ity. Fanambo maro no napetraka miainga amin'ny fanomezan-danja ny mponina eny fotony. Taorian'ny fifidianana tokoa dia zao fionan'izao misy ny fotoana isorana ny reto mpiara-mitolo leto anivon'ny komity eto Ambohijanaka eto miaraka amin'ny zareo eo anivon'ny distim moa izahay no manatotosa izao fionan'izao. Ny antony moa tsy dia misy antony loatra hoe inona na elan'le fionana tsy ohatrany hoe nangingina tsy dia hoe nangingina loatra fa mandinika ary mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena dia miaraka amin'reto mpiaramonina sy mpiarabelona eto anivon'ny komuna Ambohijanaka eto izahay andinika indray ny fiaraha-miasa rehetrarehetra eto anivon'ny komity. Tsy mitaza-potsiny fa manaraka akaiky ny toeraram-pirenena ankehitriny izy ireo ka manamafy ny firaisan-kina sy fiara-miasa ny fotony tafitra anatin'ny vinanasa ho tanterahana amin'ity taona ity izany. Ny vinanasanay amin'ity taona 2024 ity zany dia ny fitsidiana ifotony. Hidina ifotony zany izahay mambra eto anivon'ny komity hitsidika ireo fokotima tsirairay avy eo anatin'ny fokotany 12. Zay zany nitetika asanay amin'ity taona 2024 ity zany hoe anakaiky bebe koa ireo mponina eto anivon'ny komuna Ambohijanaka. Tontolo sanadritra ny fionana natao ihany koa ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filoha komity teo aloha Ranaivo Arivelo fanomezan-tsoa sy ny filoha vaovao Andriatsylavo Didier ary ny fananganana ny birao ny fokotima eny anivon'ireo fokotany 12 teo amin'ny komuna Ambohijanaka. Fanotanterahina ny farany herinandro teo tao Mananjary ireny vohitry faritry Vatovavy ny lanonana fifampiarabana natratra ny taona ho an'ireo solitena ny antoko-tiako Madagasikara any antoerana. Ny songadina tamin'izany fa na dia nandalo fotoan-tsarotra sy ady mafy aza ny antoko nandritra ny taona maro dia tsy nasakana nanampiaina ny fahavonony ireo mpikambana izany fa vao maika aza nampiorina sy nampirahina azy ireo. Fanampanazavana. Nanana solitena tsirairay ireo mpikambana avy amin'ny antoko-tiako i Madagasikara izay avy amin'ireo distrika telo mandrafitra ny faritra Vatovavy nandritra ny fifampiarabana natratra ny taona no tanterahina tao Mananjary reny vohitry ny faritra Vatovavy. Fotoana anazahon'ireo mpikambana ny fampizara hafatra sy fanantenana fanamafisana ny firaisan-kina sy ny tanjona iombonana ao anatin'ny antoko. Kendreny antoko politika rehetra rehefa misangana dia fanisena mividiana zany mba andraisana tsara biriky amin'ny fampanofona ny firenena. Ohatran'izany koa zany tanjona ny antoko-tsimina ka dia magnano resaka bidibe zay ato agnatin'ny faritry Vatovavy tonga ny fividiana. Nanandalo fotoan-sarotra sy ady mafy aza ny antoko nandritra ny taona maro dia tsy nasakana nanampihena ny fahavononan'ireo mpikambana fa vao maika aza nampiorina sy nampirahina azy ireo. Miezaka zay tim zay mpikatroka tim rehetra misokatra ho an'izao be zahay eto mba anaovana izao zany mba ho hitany be sy ny maro zahay rehetra ny antoko tim velona zahay tondro masoandro be lohataona mankasitraka masoandro be lohataona zany no tondranay anazy manenika ny vahoaka rehetra zay mivonona hiara-dalana amin'ny tim anohany filoha mpanorona ny tiako Madagasikara zay filoha nasional bonjazotozao dia atrimo toa président Ravalomana.
izay ny mahakasika iny fa hivadika lafim-baovao hafa isika nampanatsoana teny amin'ny mpitandro ny filaminana androany ireo olobe ny fokon'olona ao anaty ny fokotany Tongarivo manoloana ny fipoahana atao amin'ny mosquée ao an-toerana ny farany herinandro teo nambaran'ireo pakistanais fa fokon'olona ao an-toerana no nandoro ity toeram-pivavahana ity nandiso izany kosa nefa ireo fokon'olona ary nanambara fa court-circuit no nisy tao an-toerana. Narcisse Karazafy sy mbola avatsara mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Mbola mitoy ny disadisy eo amin'ireo fokon'olona ao amin'ny fokotany Tongarivo sy ireo teratany vahiny pakistanais nanangana mosquée ao an-toerana fananganana izay tsy neken'ireo mponina satria tsy nisy teny irana ny farany herinandro teo nisy ny vaovao miparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy nilaza fa nisy nandoro sy nitoraka grenade ny mosquée eto Tongarivo ary voalaza fa ireo mponina ao amin'ny fokotany Tongarivo no nanao izany nanda ary nilaza fa fanasoketany ireo mponina ny filazan'izany ho ny fanazavan'ireo olona mipetraka ety amin'ny manodidina. Rehefa varomenaka moa zany ohatrana ny zafikelika ny vinatoka ny sobaoka ny vady aman-janaka natory izahay ary tsy naheninina mihitsy na zavatra kely izy fa raha sanatriza zany ka andeha tamin'ny filina makany aminay dia maty teo daholo zay satria tsy nisy nampandeha tsy nisy miantovonjeo tsy nisy polisy ary raha zavatra moa izany tokony hoe misy pompier farafaratsiny na nisy sukasofle kanefa dia tsy nisy zany zavatra zany fa fanontany zay vao naheny nisy polisy nisy mpanao gazety tonga tao amin'ny karana fa nisy zavatra nitrango izany zavatra mampalahelo ihany zao zavatra zao satria zavatra tsy misy ifandraisany mihitsy fa manipulena araka ny teneniko teo hoe mba tokony jereva amin'ny fanjakana tsara ihany ny zavatra toy zao satria raha ny gasy indray ny atao ohatr'izao dia ataoko ngamba fanjanahana kolaka ary fanaovana tsinotsinona ny mamalagasy. Raha ny fanazavana ihany tokony ho tamin'ny iray ora maraina tany no nisy afondonaka tao amin'ity mosquée ity azo adika ho court-circuit ny zava-nisy raha jerena ety ivelany ho ireo mponina ety manodidina izay nanamafy fa tsy izy ireo no nandoro ny mosquée. Taitsy moa dia mifoka daholo tena mifoka daholo ny zanakay sy ny fadamazanakay satria dia jery teto amin'ny vavahady teto zareo moa efa dary zareo tao no sasany ny telefona ny sasany no mitsofoka ao anatin'ilay mosquée dia midonadonaka be mihitsy izany dia hatrany amin'ny braony hatrany misy mosquée misy midonaka nefa ilay zavatra nampahagaganay hoe misy maheno amin'ny télésiny ihany zay hoe misy bomba dia tsy possible mihitsy amin'ny bomba izany satria ilay zavatra aty no mirehatra dia hatrany amin'ny braony hatrany no midonaka dia mifahafantarana azy mety hoe zavatra circuit zany izay zavatra izay dia ny sabotsy maraina zareo sabosabony teo tamin'ny amin'ny folofolo angambany no nanary fako taty amin'izay karana nanary fako any amin'ny commune any dia zavatra ny circuit daholo ny zavatra karazana fila sy le fitoerana jirojiro zany no nariny taty dia ilay zavatra zany circuit zany fahazahoana ilay zavatra fa tsy resaka hoe bomba nalefa na ohatrohatr'izany. Ankoatr'izay voalaza fa nisy zavatra niovitrovotra ary tokony ho tamin'ny 3 maraina tany vao nahen'olona tonga izy ireo tsy tazana teny an-toerana kosa ny mpamonjy voana raha ny fanazavana ihany. Dia mivoaka dia tato melakelaky ty tato misy afo be mirehatra dia mifoa dia namohan'ny olona hoe mirehatra ny mosquée dia mivoaka ny vavahady dia efa mifoa daholo ny olona tamin'ity sisiny ity dia avy eo zay namonjy amin'ny vavahadin'ny karana dia nisetroka mivoaka avy eo an-tranon'ny karana zay zavatra hitako teo aloha. Ilay zavatra niovitrovotra be fa ny zavatra niovitrovotra be mihitsy ty trano ity tena ohatran'ireny horohorontany ireny mihitsy tena niovitrovotra ohatran'ireny hoe horohorontany ireny zay zavatra andraka fa tsy haiko hoe grenade sa inona no natonga an'izay tsy misy fa rehefa natory tokony asa amin'ny 3 maraina any tsy haiko nafanao gazety na inona hoe alefy sary dia ty zavatra ty mihitsy ty grillan'olona ity ty grille de protection ty mihitsy zavatra hitako teo aloha. Nampanatsoana teny amin'ny mpitandro ny filaminana moa ireo olobe ny fokon'olona androany niatrika fanadiadiana mikasika ity firehetana nisy tao amin'ny mosquée Tongarivo ity raha tsy ahivina efa nandalo an-tanatohatra maro ity raharaha ity ary efa nahiditra mponjavonjo maika ny mpandika teny ireo pakistanais izay teratany malagasy no sady mpanolotsaina ireo pakistanais. Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay misy olona mandrava sy maka ny tan'ireo fianakaviana tompotany teny amin'ny lapampanjakana iavoloha nafindra teny Amboanjombe tsy nisy famplazana mialona tao azy ireo fa avy hatrany dia nofafiany ilay milaza ho tompotany ny tanin'ny mponina miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana mefa araka izany ireo mponina voakasika hijery akaiky ity raharaha ity ary handray fepetra aingana manoloana ny zavamisy manaraka akaiky ny raharaha ihany koa ny ATF na ny antenemerany tolona ho an'ny fanavaozana
izy ireo izay manamafy fa tokony hanaja ny teny nomeny ny mpitondra fanjakana manoloana ny tranga tahaka izao satria misy antony tsy misy antony ny tolomana raha ny zava-nisy teo aloha ihany no miverina fanampanazavana. Tokatrano fito ambin'ny folo no nafindra ny fanjakana Ratsiraka tetỳ Amboanjobe tamin'ny taona 2019 rehefa nalain'ny fanjakana tamin'izany ny toerana nisy ny trano firenan'izy ireo teny Avoloha nanaovana ny lapam-panjakana. Nomena Elinara Tsiraray ireo tompon-tany tamin'izany fotoana nanaovana trano afaka hipetrarana ho tambin'ny tany nalaina taminy. Ankehitriny anefa misy milaza ho tompon-tany honenan'izy ireo. Ty toerana ty zany a nefa nomeny fanjakana mba hoe ho anay zahay no anay zany ty toerana ity. Kanefa nia dia sy zara aloha nomeny amin'ilay trano niaraka tamin'ny trano nefa dia mbola mba nisy ambina tany ihany tetikatra dia izay zany mba nieritreritra ny hoe mba ambolenay zany nefa moa dia izao amin'izao fotoana izao dia nisy na hoe nahazo tany teto nefa nia fahalalana anazy tsy raha hitandrazana taminay teny ilay olona fa dia nahazo tany tety amin'izao fotoana izao kanefa nia gaga izay fa hoe niamby tany teto zany dia lasany daholy eto amin'ity toerana ity party aty ambany aty zany voakitika ny ankabeazany ny aty ambany aty efa ny ery ambony moa zao tsy dia raha dia ny party aty ambany aty nibetsaka no voakitika tamin'ny toerana. Tsy nisy fampilazana fa avy dia nifaritana an-tany ka no fefena amina tambo 3 metatra hoy ny fanazavana ka iantsona izy ireo ny mpitondra mahefa ijery akaiky ny raharaha ary amerenana ny tany no azy ireo tsy anjakazakany olombitsy. Ie, vao angany io no napidina izay maître teo zareo no nanao baolina. Tsy mahafantatra ny rehetrarehetra izay fa mitsangana baolina dia mipetaka izay anona dia miady izay dia resy dia tsy nahazo fetsony izany izay. Tsisy miantso antso izany. Tsy haiko aloha mitena anazy ohatry ny hoe izy izany manam-bola dia mety daholo ny ataony dia tonga dia lasa ohatr'izay e. Mety etanay miverina aminay ny taninay satria izay tery amin'ny taninay tery Avoloha izay. Mamboly io mpitondra jono sy tatelo izy ny fitenany entiny izay mainy nefa mbola misy maka ihany ny taninay izy aloha tenany izy fampirona izay aloha tsy nampirorana sady izay tsy mandravandrava tambohan'olona izany e zao taonanay izao hoe dia andeha andrava tambohan'olona tsy mbola nandrava izay tsy mampiro zao tsy mampiroro izay hoe ampiroro olona izay nge presque haiko vehivavivavy efa le bebe sy tsy mba misy haiko hoe lehilahy jolambotana any ety tsisy fa olona ohatr'ohatr' zao da ohatry ny ohatr' zao ohatry reny io zao zamba velona ohatry reny reny ve dia ampiroro anazy. Nandritra ny fotoam-pahavaratra teo nirodana ny tambona amboarin'ilay olona nakan-tany ka nitory ireo mponina ho nandrava izany ka niakatra fitsarana androany ny raharaha. Ankoatra io nisy taratasy tonga milaza fa iroso amin'ny fandrodanan'ireo trano eno Ambatobe ireo milaza ho tompony. Trano enina tamin'ireo 7 no tena voakasika tamin'izany raha ny fitarainana. Amin'izao zany nisy taratasy tonga indray malo hanao démolition izy andrava an'ireo tanàn'ireo dia izay zany tena mahatonga anay mba mitady mifanjakana mba hanampy anay vahoaka amin'io zavatra io. Trano maromaro zay zany hoe ny tena victime zany misy eo enina eo zay dia ao amin'ilay faritra. Raha ohatra hoe jerena ilay zava-misy dia tsy mahefa nahinana mihitsy izay eo aloha'ilay toe-javatra misy ankehitriny satria ao anatin'ny fanaovana ny fanorenana izy zao dia mijery maso fotsiny izay dia ohatran'ny hoe tonga n'ilay fitenenana manao hoe atody miady amam-bato zany dia miantso ny fanjakana mahefa izay mba handray an-tanana n'izao raharaha zao sady amerina ny taninay. Tsy misy antony tokony tolomana raha ny fomba fanao teo alohan'ny no miverina hoy ny ATF na ny antenimieran'ny tolona ho an'ny fanavaozana izay manaraka akaiky ity raharaha ity. Mila mitazona ny teny nomeny ny mpitondra fanjakana tsy ampitondra faisana ny malagasy tahaka izao na mitandrina izy ireo fa avonina hitolona iray rehefa tsy mihaino ny mpitondra. Andro fanavaozana zao aleo enona ny feo vahoaka ny teny koa fanjakana momba resaka fananantany fa zay manajary ny tany no tompony tany dia tokony hajaina zay zavatra zay. Faharoa manaraka an'izay le olona milaza ho tompony tany io rehefa nidina teny zay tsisy fanajariana nataony teo na ray ara taona 20 mipetrahana zany mitovy taona amiko zany 5 taona zany tompoko reo olona reo teo dia ahoana no misy tompony rehefa nidina teny zay tranony reto olona reto voafefy ao anatin'le tamboho 3 metatra eritrereto zany ohatrany hoe fonjaina zany reto olona reto terenankolaka rehefa nijoro reo olona reo dia ohatrany karazany hoe atsonjain'izay zany ny atao mba hanekeny efa fomba fanao eto io hoe rehefa ady madio le izy dia vadika ady elika ho an'le vahoaka somary sahirana
dia tsy afa-manoatra dia manaiky hoe aleo arandefitra zay fa toy zay gatra dia zay nijoroana eto ampanjakana amin'ny famarina mitolona zay ary mpitaritolona zay ao anatin'io ATF io tsy mpitolona androany mbola hitolona ndray afaka 5 taona tsy niova ty fireneny ty sofina zay miaino anareo vahoaka ary vava hapita any mpitondra fanjakana raha mbola tsy miaino izy dia mbola vonina zay nitolona. Nanamafy ankilan'izay ireo olona name fifaharadalàna ny fanorenana nataon'izy ireo tany novidiana io tany io hoy ny fanazavana ara-dalàna ary misy taratasy mahazo ireo ny tany. Ty tany tena raha-pahazoko anazy raha novidiany ty amin'izay matity resy-borony anazy zay raha misy olona hividy tangambany raha mifahaizako anazy za tsy mahay tany tity resy-borony zany tokony tsisy manana kotriny hoe ray ihany dia tany novidiany ty dia rehefa vidiany ty dia nanangana zavatra tao zay le mividy anazy zay natonga ny olana io zany tamin'ny vinona ranala zay zao tsy haiko ty amin'ny tompotanina reo no taratasy ara-dalàna manana taratasy ara-dalàna zay mihitsy le izy tompony ty nanana tany tao am-palera fanazavany rehefa nalaindratsiraka ny taniny dia meny taty izy madamy lala zay ny tompony ty dia rehefa ny mendratsiraka taty izy dia ratsiraka mihitsy nanao ny taratasiny nisy tany zay madamy lala zay tao am-pale tany ngeza be ozy izy raha votataraka dia teneny ratsiraka izy hoe atakalo eny amboanjo be taninao rehefa natakalo izy dia nanaovandratsiraka taratasy izy ratsiraka mihitsy dia teto izy nahazo taratasy avy eo namidy le madamy lala tamin'le nahazo amin'ity zao andrasana ny toyiny. Iray volana katroka taorian'ny famondram-pitantanana vonjomaika teo anivon'ny station termal ho Ranomafana dia tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ny mpitantana vaovao amin'ity toerana ity. Afantatra ihany koa fa tafaverina amin'ny vahoaka ny tany araka ny fangatahany mponina any an-toerana. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nampahafantarana izany tamin'ny vahoaka tao an-toerana. Fanampiadiana. Anivaly ny etaetan'ny vahoaka ao an-komina Ranomafana ankehitriny taoriany ny tolona nataon'ny mponina niaraka tamin'ireo mpiasa sy ray aman-dreny ampanjaka mikasika ny fitakina ny fialan'ny mpitantana teo aloha teo anivon'ny station termal izay niteraka savorivory tao an-toerana indrindra tamin'ny lafiny fitantanana sy mazava momba ny vola miditra teo anivon'ity station ity ary ny fanaovana sinosinona ireo mpiasa. Raha ny fantatra dia aniverina ho an'ny vahoaka ny tany 900 AE ao Ranomafana. Taorian'ny décret 2026 622 dia miverina amin'ny fanjakana amin'ny eta malagasy ka isy ny fisarana io tany araka izay toeran'ny Nazariny indrindrandrindra moa ny famaritana manokana ny faritry ny station termal izay sany ministère ny fahasalamam-bahoaka manokana. Ankoatran'izay dia fantatra ihany koa fa tafapetraka ny mpitantana vaovao eo anivon'ny station termal Ranomafana. Misy ny fepetra tsy maintsy ampiarina hanasarana ny fitantanana ity toerana ity. Rehefa nisy fepetra andraisana zany tandroany voalohany aloha dia fanoloana ireo tokony andraikitra tamin'izany ary faharoa ny fitsiriana ny audit na ny évaluation ny asa nataon'izany. Tetsy andanin'izany dia niaso ireo sendika eo anivon'ny sehatry ny fahasalamana ny solombavam-bahoaka ao an-toerana mba tsy hanaiky atao fitaovana fiaren'izy io lahy. Fa mbola manao antsoavo amin'ny sendika rehetra fa tsy fialokalofana olona ratsy na fialokalofana mpanodikodim-bola na fialokalofana olona hanimba tombontsoa vahoaka ny sendika ka miangavy anareo mba hijery akaiky an'izay. Ho fantatra tsy ela ireo tompon'antoka tamin'ny fanodikodonam-bola tao amin'ny station termal Ranomafana sy ny raharaha fanodikodonam-panafody tao amin'ny CSB ifanadiana ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamana ary hanomboka amin'ity herinandro ity kosa ny fitsinjarana ny tany ho an'ireo izay nanamainty molala izany nandritra ny taona maro. Maresaka avy any ivelany hitrangana lozam-piaramanidina anaty tany Colombia izay nafatesan'olona maro araka ny tatitra avy amin'ireo manam-pahefana an-toerana izay voalaza ihany koa fa fiaramanidin'ny tafika 9 farafahakeliny ireo namoyany ary ampolo no naratra vokatra izany. Fanampanazavana. Omaly tokony ho tamin'ny 10 ora maraina ora tany an-toerana vao naingakely tao Puerto Leguizamo atsimon'ny Colombie dia nidarapaka tamin'ny departementan'ny Putumayo manakaiky ny sistan'ny Equateur ny fiaramanidina Hercule 630 ny tafika colombiana. Mbola tsy fantatra hatreto ny antony nampianjerany ity fiaramanidina ity izay nitondrolona 420 450 tamin'ireo olona namony ainy dia miaramila enina hafa kosa avy amin'ny tafika anabakabaka ary roa hafa polisy.
miaramila efatra hafa sy hitapopoka ary ampolony ireo naratra mafy. Raha ny tombatombana dia mety holana ara-teknika na fifandonana tamin'ny hazo avy no antony nahatonga ny loza ka niteraka afipoahana sy afirehetana lehibe tao aorian'ny fianjarana. Sarotra ny asa famonjena tamin'ity loza ity satria tany anaty ala sady sarotra leno ny anjaran'ilay fiaramanidina. Na izany aza mitohy ny fikarohana ireo olona mety mbola velona sy ny fanadihadiana ny antony marina nahatonga ity loza ity. Raha izay hevina dia omaly ihany koa nisy lozam-piaramanidina hafa niseho tany New York. Fiaramanidina ny Air Canada Express no voalaza fa nifandona tamin'ny fiara vonjitaitra no ny tsy fisian'ny fifanakaloza-kevitra ka namony ainy tamin'izany ny ampanamory sy ny mpanampy azy ary olona hafa maro naratra. Mahakasika ny aloza tany Colombie na ny fiaraha-miory tamin'ireo fianakaviana ny harambona ny manam-pahefana ary nilaza fa hamafisina ny fanaraha-maso sy ny fitaovana ampiasain'ny tafika mba tsy hisian'ny loza amozanaina maro toy izao. Ity loza atao Putumayo ity manko no lozam-pifamoivoizana anapakapaka fanindroany tany Amerika Atsimo tamin'ity taona 2024 ity. Any Moyen-Orient miditra amin'ny herinandro faefatra mitohy hatrany adiny Iran sy Israely ary États-Unis na dia misy aza ny ezaka ara-diplomatika dia mbola misy hatrany ny fanafiana sy ny vokany amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny fiarovana itsakilan'izay dia miantso fandriampahalemana i Chine. Fanadihadiana. Tsy mitsaha miakatra ny maripana eo amin'ny Iran sy Israely. Nanao dariko anabakabaka maromaro tao Teheran ny Israely ny aliny alahady teo nikendry ireo toerana iverina ho toby miaramila sy fitaovam-piadiana. Araka ny vaovao iray dia mihoatra ny 200 ireo fanafiana natao tao anatin'ny 420 ora ka niteraka fahafatesana sy faharatrana maro izany. Ho setrin'izany dia namaly balafomanga sy drone makany amin'ny faritanin'ny Israely ny Iran. Voalaza fa olona 9 no naratra ary nisy fahasimbana trano sy fiara maro. Nanambara États-Unis omaly alatsinainy fa nahembotra vetivety ny fanafiana sasany mba hanomezana fotoana ny fifampiresahana amin'ny Iran. Nisy ihany koa ny filazana momba ny fanalefahana ny fanafiana. Tsy nahasakana ny Iran nefa izany fanambarana izany fa mitohy hatrany ny tifitra balafomanga makany Israely. Anisan'izany ny fampiasana bomba miparitaka na ny cluster bomb izay sarotra sakanana. Noho ireo fanafiana ireo dia nanamafy ny fepetra fiarovana Israely ka nampiana sidina amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe any Tel Aviv ary maro ireo sidina nofoanana. Entsakilan'izany anefa dia miantso ny ankolafo-kely rehetra mba hampitsahatra ny hetsika ara-tafika ny filoha republikan'i Chine Xi Jinping. Tsy mitondra vahaolana maharitra ny herisetra fa vao maika mampiditra ny firenena ao anatin'ny faribolana ratsy tsy misy fiavarany raha ny fanazavana. Tsy tokony amela ity ady ity hitsatra ny fianakaviam-be iray isam-pirenena ho hiatrany ny filosinoa izay nanamarika fa tsy tokony ho nisy akory aza izany ady izany. Taorian'ny lahatsoratra navoaka ny gazety Washington Post nilaza fa mifandray ary manome vaovao saripady any Rosia ny ministry ny raharaham-bahiny hongrois dia mangataka fanazavana ofisialy avy amin'ny fanjakana hongrois ny vondrona européenne. Hongrie raha teo no nanakana ny famoahana ny vola mitentina 70 miliara euro hanampiana ny Ukraine amin'ny ady ifandraisany amin'ny Rosia. Fanampanazavana. Araka ny lahatsoratra navoaka ny Washington Post dia mifandray tendro manome vaovao ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana Sergei Lavrov, ny ministry ny raharaham-bahiny hongrois Peter Azizarto. Ity farany no mizara ny vaovao isaky ny misy fiatoana mandritra ny fivoriana miaraka amin'ny vondrona Europeanina ary nizara ny votoanton'ny fiaonana anatiny tao amin'ny vondrona Europeanina. Raha marina io tatitra io dia hampihena ny fampitokisan'ireo firenena mpikambana ary mety hihena ny fahatokisana eo amin'ireo samy mpikambana sy ny vondrona Europeanina. Ny fitsipika anatiny manko dia mamaritra fa tsy tokony hivoaka ny resaka ifanaovana. Mipoitra mialoha ny fifidianana parlemanta any Hongrie izay tanterahina ny 12 aprily 2024 avy izao ity vaovao ity ka niteraka korotana politika any an-toerana. Manoloana izany dia nandahy ireo filazana ireo ny governemantany Viktor Orban ka nanamafy fa vaovao diso izany. Entsakilany dia nanambara ny filohan'ny Ukraine Volodymyr Zelensky fa miahiahy sy manaiky ny fihetsiky ny fitondrana hongrois ny tenany. Hongrie raha teo no nanakana ny famoahany vondrona Europeanina ny vola mitetina 70 miliara euro hanampiana ny Ukraine tamin'ny fiatrehany ady amin'ny Rusia. Miandry ny fanazavana ofisialy avy amin'ny Budapest i Bruxelles amin'izao fotoana izao mba hiantohana ny fahamendrehany fifampitokisana sy ny fiarovana ara-diplomatika eo amin'ireo firenena mpikambana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny tranga hafakely. Ilay tanàna anaty lavaka ny Australia sy ilay lehilahy miaina tao anaty efitra plastika ireo indray no entina aminao androany. Arahoary.
any Australia no misy ny tanàna antsoina hoe Cooperpedy, toerana iray any ambanin'ny tany izy ity, ka izay ny tena mampiavaka azy maneran-tany. Maro ny mponina misafidy ny hipetraka ao noho ny hafanana tafahoatra, mihoatra ny 20 degré Celsius, ka ity no vahaolona mahomby hatrehana izany hafanana izany. Tsy latsaky ny fiainana andavanandro mahazatra ny ao anatin'ny io lavaka io, ahitana efitrano fatoriana sy lakozia hatramin'ny fiangonana sy fandraisam-bahiny. Ankoatr'izay dia malaza amin'ny fitrandrahana vatosoa opale ity tanàna kely ambanin'ny tany ity, ary mahasarika olona avy amin'ny lavalon'izao tontolo izao, ka antony mampivelatra ny toe-karena ao an-toerana. Any Houston, Texas no misy an'i David Viter, zazalahy teraka tamin'ny taona 1.700 ary voan'aretina antsoina hoe sévère combined immunodéficiency na ny SCID, aretina mahatonga ny vatana tsy ahazaka mikroba sy virus. Vokatr' io aretina io dia tsy afaka miaina amin'ny tontolo mahazatra i David Viter, fa napetraka tao anaty biobla na ny efitra plastika manokana mba hiarovana ny fiainany. Tao izy noho ny nianatra sy niain'ny fampianaran'ny mpampianatra sy ny fianakaviany. Maty tamin'ny taona 4.700 i David Viter taorian'ny fandidiana fanoloana taova. Mitoetra ho tantara tsy hay adonona ny fiainan'i David Viter tao anaty biobla. Dia ny vaovao itombo kilasy itombo vavy entina manakatona ny fampalalambavao amin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farandry mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.